eo amin'izay sehatra ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo ny serasera izay antsika anatin'ity vaovao manaraka ity. Misy ny fiainana no karakara ny solitena ny firenena mikambana eto Madagasikara androany Tetsy Andraharo izay niresahana indrindra ny momba ny lalana mifeny asa fanaovan-gazety. Voasolitena atao avokoa na ny mpanao gazety na ny tompona orinasa serasera na ny olavitry ny mpanao gazety na ihany koa ny toanovo ny ministera ny serasera. Tapaka nandritra ny fiainana izay mikarakaray ny solitena ny firenena mikambana eto Madagasikara androany teny Andraharo fa tsy tokony atao akamehana ny fandanina ny volavolan-dalàna momba ny serasera izay efa eny amin'ny parlement ankehitriny fa tokony hotohizana fampiresana sy fampidinihana eo amin'ireo rehetra izay voakasika mivantana amin'iny volavolan-dalàna iny. Hita tao ny solitena ny mpanao gazety mikambana ao amin'ilay hetsika ho amin'ny fahalalan'ny faneho-kevitra ny tompon'ny orinasa fanaovan-gazety, ny fiarahamonim-pirenena, ny filan-kevitry ny lavitry ny mpanao gazety malagasy, ny talegny kabinetra ny ministera ny serasera, ny fitoeram-pikaroana momba ny serasera eny amin'ny université, ireo hiraka avy ao amin'ny firenena mikambana miasa somonina eto amintsika satria dia nodiniana tao nandritra ny ora maromaro ireo andiny mampifanolana ka fotsiny korotana ankehitriny.